zava-misy teo amin'ny tribunaly teo moa zany a dia somary gaga ny tena moa zany nahita an'ilay situation dia tsy maintsy nidina teny ifotony mijery ay moa tonga teo tokoa ny apôstôly izay avy any Soatanana zany hoe zareo fifoazana izay manatrika antsika eto maneho ny alahelo moa zany teo anivon'ny fitsarana sy ny gendarmerie pirenena. Manoloana an'izany zavatra zany dia tsy mijery fotsiny ny gouvernoura fa teny ny angavy an'zareo mba handrava ny fitokonana izay nataon'zareo moa zany ka hiditra ao anatin'ny fifampidiniana katy amin'ny faritra. Dia ny haino an'zareo zahay ary ny angavy ny préfet Fianarantsoa mba hanao fivoriana maika eo anivon'ny OMC. Rehefa nisy ny fivoriana maika teo anivon'ny OMC moa zany dia nisy ny zavatra tsy napaka moa zany. Tsy laza ny détail angamba ny tenako fa ny fitsarana moa zany dia efa nisy décision navoaka omaly dia amin'ny fanohizana an'izay fitsarana izay dia hoesorina eny anivon'ny brigadeny gendarmerie firenena nisorana zany ny enquête fa kosa hotohizana ety anivon'ny brigade de recherche ety amin'ny Tsaramandrosa. Zany hoe mbola mitohy zany izay enquête ataon'ny fitsarana sy ny gendarmerie firenena. Fifoazana mpianatry ny tompo Soatanana tokoa moa zany dia somary nanana olana satria natsoin'ny gendarme atao isorana moa zany ny mpiandry sahany fifoazana izay atao hoe Razafila ary Dadareta izay filakevitra amin'ny fifoazana nandeha tany sorana dia nisy tokoa moa zany ny fampiakarana azy teo amin'ny fitsarana dia navoaka ny fitsarana izy dia noentinay niverina hoe hody an'ny Soatanana ny maly arivo kinanjo moa zany sakanany sebeny sorana teo zahay tamin'ny fito dia nampidirin'ny violon iray zany hoe nisy renseignement hony reniny brigady ao isorana fa hoe manao aferana basy ka laky izy miralahy zany hoe Dadareta pakany basy ty Fianarantsoa sy ny bala dia Dadarazafy izay mipetraka ny Sahamasy amin'ny commune Mazorivo moa misy ny Sahamasy io eo amin'ny 5 km miala ny Soatanana andrefana misy an'ilay Sahamasy. Dadarazafy no mipetraka amin'ny toby io dia inona ny zavatra misy zay zany hony no reny brigade ny Soatanana isorana dia zay no nampiantsoana azy zany hoe le convocation azy any amin'ny commune fa tsy nivatana taminazy miralahy fa noho ny fifoazana manaja fanjakana dia nandeha teo isorana izy nandeha vao tonga tao moa zany dia hoe ianareo dahalo mpanao aferana basy asory ny akanjo fa tsy maintsy miditra viron dia nampidirina. Ka zay moa tsy hanomezana tsi ny gendarme satria misy moa ny mpanome renseignement centre ka zay ao amin'ny district ny Sandra io. Zay zavatra zay zany tsy hanomezana nay tsiny ny gendarme fa naneho fotsiny anay ny alahelo hoe efa navoaka ny fitsarana le fifoazana mbola nampidirina ao fa zay hoe mpanao aferana basy zay tsy marina io. Misy olona 300 manao sonia fa tsy nanao fivarotam-basy mahery vaika zany Dadarazafy tao Soatanana ary tsy nanao an'izany Dadareta teo tao Soatanana fa olona nandeha pasolona. Olona moa tsy maintsy misy fahadisoana na dia mpivavaka aza dia manana fahadisoana fa raha aferana basy lavinay fa tsy zay fampidirana violon zay zany no somary nampalahelo fa tsy ny hoe kiomy amin'ny fanjakana fa nalahelo satria hoe mbe efa natoky anay fa navoaka ny fitsarana ny le fifoazana da ampidiriny gendarme violon indray zany io zavatra io dia zay ny akaranay eto Fianarantsoa tsy kiomy amin'ny fanjakana fa mba haneho ny alahelonay hoe misy zavatra tsy mety natao nahalamina anay ny ray aman-dreny gouvernoura ary dia faly amin'izany zahay fifoazana satria manana ray aman-dreny tokoa araky ny obolana hoe ny tany misy olon-dehibe tsy mba miady zaza ka olon-dehibe eo anatrehany fanjakana ny gouvernoura na dia ao azany hoe communauté fifoazan'ny Soatanana mpianatry ny tompo agnay ara-panahy fa gouvernoura azainay dia faly zahay ary misaotra azy fa nilamina ny raharaha ka dia misaotra misy an'ilay gouvernoura.